BIT no tokony anjara amin'ny izy dia izahay entreprendre à Madagascar sy ny FOI no manatanteraka azy. Ny tanjona dia hoe ny ahafahany fanampiana zany mba ahazoana ny tanora sy ny vehivavy ao amin'ny sehatry ny tontolo ambanivohitra fizakantena ara-toekarena zany na hoe autonomisation des femmes et des jeunes en milieu rural. Ao anatin'izany zany dia ilaina mihitsy zany izy mba anana an'izay hoe anana asa mendrika, zany hoe asa tsy asa manao feaza fotsiny fa mahavita ny zavatra ilainy sy ahafahany manatanteraka koa ny maha-ozoany amin'ny maha-pirenena zany any amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy. Izay moa zany hoe travail décent ary tsy vitany hoe asa ho an'azy fotsiny tenany amin'izao fa mba isy ambiampy ny zavatra ataony ary afaka mamatsy ny olona manodidina koa izy ary tanjona ankehitriny moa dia mamatsy ny eo anivony ara-pirenena mihitsy na sehatra any ivelany mihitsy ary nanomboka tamin'ny teo amin'ny faraparany novembre teo ilay izy dia mifarana amin'izao miteny zao ny asa natao tao anatin'izany dia hoe nijerena aloha hoe nisy sensibilisation natao zany nisy fitadiavana hoe iza zany tena afaka horaisina tetikasa horaisina ao anatin'ilay izy dia nisy ny FOI moa zany mijery momba ny vehivavy dia ny entreprendre à Madagascar mijery momba ny jeune dia vitsy zavatra zay dia nisy fanamafisana ny fahaiza-manao renforcement de capacité ka tao anatin'izay zany ny fandrarana aloha ny voalohany indrindra amena azy hoe toe-tsaina miary ohatranao amin'izany miary zany inona ny ilaina amin'izany miary zany fa tsy hoe miariary fotsiny amin'izao eo anatrehan'ny zavatra misy rehetrarehetra dia ilainy izay toe-tsaina miary zay dia nijerena koa ny fampifanana momba ny tetikasany satria rehefa manao tetikasa tsy anjoanjo fotsiny fa tsy maintsy misy calcul io misy zavatra jereny io ty ve mety sa tsy mety ahoana marina ny atao dia zay zany no nampianarana azy dia nahazo ny atao hoe business plan zany izy dia arakaraky n'iny no anaovan'ilay tetikasa rehefa aveo iny zany karazana ohatrany hoe fototra iangian'ilay tetikasa kely zany dia iny foana mijereny mandra-panatanterahana azy. Vita zay dia namena formation amina fitotanana kely madinika tsy vita manangana asa fotsiny zany fa ahoana ny mitantana kely ny orinasa kely io zany ahoana ny fitantanany. Vita zay fitantanany zay dia namena mihitsy izy formation technique zany hoe arakaraky le filière misy zany ohatra hoe filière ohatrany hoe poulet zao ny ataony dia ahoana tena fanaovana an'izany ho araky ny matianina dia arakaraky filière zany no natao zany ny formation namenatra zao. Nisy koa moa zany ny formation manokana izay manodidina ny zany tontolon'ny fandrarana zany koa dia tao droit au travail zany ary hoe inona ny sécurité sociale izay tokony hojerena. Ao natao hoe citoyenneté leadership izay tena ilaina tokoa rehefa manao zavatra. Ao ny genre formation genre zany rehetrarehetra zany approche anankiray intégré zany hoe le zavatra rehetra natao reo zany fameno daholo mba ahafahana mba hisisy zavatra misy fahombiazana kokoa zany eo amin'ny zavatra natao ary farany moa zany rehefa vita daholo zany rehetrarehetra zany dia misy ny fanomezana fitaovana iangiana ohatrany hoe raha anodina katsaka zao ny CCJ dia nomena 1000 fanodinana izy nomena ny fitaovana izay tena ilain'le fototry reny zany mba ahafahany manomboka zavatra aingana tonga dia mavita manao zavatra mihitsy zany izy toatran'izay ireo hitantsika teoreo zany misy an'izay zavatra be maromaro zay mba ahafahany reto tetikasy reto tonga dia manomboka avy hatrany karazana ohatrany hoe tosika zany le izy tantsorika atao mba ahafahany tonga dia miainga avy hatrany. Rehefa aveo moa le toe-tsaina miary zay no mampitatra anazy an'le izy mba hatratrarina izay le tanjona hoe mba isy an'izay hoe asa mendrika izay mihitsy zany amin'ny trarondreo ary zay zany ny asa mikendrena atao anatin'izao tetikasa niarana tamin'ny BIT zao dia ny entreprendre sy ny FOI miaraka azy. Tetikasanay zany dia ny fiompiana akoho gasy sy ny famarotana anazy ary ny fanaovana
transformation anazy araka ny filaniny mpanjifa. Ny nahatonga anay nanao ny tetikasa zao zany, izay moa vehivavy pêcheur fa mihena de mihena zany fitrandrahanay ny trondro magnaraka an'izay saison tokony isiana ny tsy fisiana. De nanam-paniriana zany zahay mba hanao tetikasa hafa hagnapianay an'io fitrandrahanay trondro andrano be lafitsinanay. Zay nahatonga anay nirotsaka ao anatiny fikambanam-beny EFOI. De amin'ny alalan'ny EFOI zany no nahatavanay amin'izao fanapiana projet afaka manampy anay mifampitaovana. Tamin'ny hoe formation anay amin'izay tetikasa tianay hatsanganay zay. Miisa eo amin'ny 3 zahay mikambana ao anatin'ny association. Ny akoho, lany, fampisotroan-drano, siho, ny boty, balance, ny provandy ary ny tsako sakafony akoho. Satria rehefa mahazo sakafo zany ny akoho dia tsy ela. Ampy raha ohatra ka varahiny volana fotsiny dia afaky varotra zany. Miisa eo amin'ny 100 zany ny akoho natolotra anay miaraka amin'ny tranony sy ny tokotany hilalaovana. Manao fisaorana an'izay efa nanome formation nanampy izay formation nazinay tamin'ny BT zao, sy manao fisaorana koa any EAM izay miara-miasa tamin'ny BT sy EFOI nanatotosa an'izao fanampiana amin'ny tetikasa vaovao zao mba fanampiana anay amin'ny vehivavy eny ambanivohitra sy fampiroboroboana ny hakarenanay mba ahafahanay miatriky ny adidy aman'andraikitra amin'ny tokantranonay tsirairay.